eo amin'izay manjoanao dia tsy hainao amin'ny fisaorana n'isan'andro. Amen. Tena hoe ampianarin'Andriamanitra tsika hitoky aminy ary hatoky azy. Io zavatra mitrango io hatreo ampisaorana dia ho hitanao fa na ianao ary mahazo aina miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Dia tsika hisaotra Andriamanitra ny amin'ny teny androany maraina indray ary ankasitrao ny tompo fa tonga eto ianao isaory azy fa mbola misy sekoly maraina azotsika atonina ao anatin'ny sekoly Andriamanitra ny mampianatra afaka mampiasa an'izay tiany ampiasaina izy fa miara-mianatra eto tsika. Misy zavatra tsy hainao tamin'ny ianao niditra teto fa alohan'ny alanao eto dia ho hainao ilay izy noho ny amin'ny fanampihana masina. Isaory zany fa mety tsy ampoizinao mihitsiny, tsy zavatra mivaingana eny tananao fa zavatra toy ny tsy hita maso voarainao anova ny fomba fiatrehanao fiainana sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Saotra betsaka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny sekoly tonga hianatra satria misy zavatra tsy hainay ary ny zavatra tsy hay rehefa hatrehana dia lasa tsy mety mahomby satria tsy mety hay ilay izy. Fa misy foana fotoana maraina toy izao, misy ny fotoana mahamety tahaka ny fotoanan'io indray anambarahanao ny fahamarinana, anarenanao anay, anangananao anay, antsinan' izay diso any anatinay. Satria raha hiatrika fiainana izay dia tianay te hiatrika fiainana izay miaraka aminao. Ao anatin'ilay fiarahana aminao mihitsy misy zavatra tsy hainay kanefa dia misaotra anao izay fa misy ny sekoly toy ny androany maraina hitenenanao aminay tsiraray avy. Ary izany no fanantenanay, manantena ny voninahitra noho ny aminao Jesosy. Voalaza ny Baiboly fa Kristy fanantenana ny voninahitra. Tsarovina tsiraray avy izay tonga eto androany. Aoka tsy ho sarotra, aoka hisokatra ny saina, aoka ho tonga fiainana ary aoka hisy farisipo apiatra ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy tsara an'Andriamanitra manasa anao azo toerana ankasitraka hatrany ny tompony amin'ny fisiany fotoana toy izao misaotra ny pasteur izay efa nanomboka teo ihany koa. Tena manan-javatra ho anao foana Andriamanitra raha eo ianao. Rehefa ianao ny tonga dia misy zavatra ho anao foana eo dia afaka mandray ianao. Amen. Teo ny zavatra lehibe ndraisan'ny mpanompon'Andriamanitra, misy zavatra tsy tokony hojerenao dia misy zavatra tokony hojerenao. Misy zavatra tokony ahianao dia misy zavatra tsy tokony ahianao. Mila mifantoka ianao amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao. Aza misaringitra ao anatina zavatra hitondra fatafitohinana ho anao no sady ao anatin'ilay fatafitohinana tsy afaka mireagira koa ianao manova an'ilay izy. Fa ao anaty fisaorana misy fahatonina memahazo aina dia afaka miasa Andriamanitra. Amen. Teno akaikinao misy teny ho antsika eto androany hoe avereno misy teny ho antsika eto androany hoe ny lohahevitra iarahantsika eto an'io dia nampitondraina lohateny hoe miatrika tahaka an'i Jesosy mpiandry ondry. Miatrika tahaka an'i Jesosy mpiandry ondry. Romanina toko 12:2 no anomboantsika azy zao ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ao anatin'io Romanina 12 teo io dia misy formation lavabe izay fa ampahany amin'izay ilay andro maraina hitahian'Andriamanitra antsika. Amen. MCP izy, tsy CLP fa MCP. Mentalité, conformité de priorité. Toetsaina, fomba fiatrehana asa ary lahara-pahamehana. Tsy izy telo no resahana androany aloha fa amin'ilay toetsaina ary anankiray ao anatin'ilay toetsaina dia tahaka an'i Jesosy ny joro mpiandry ondry. Anambarahan'ny Baiboly fa izy ihany koa no lohan'ny mpiandry antsika rehefa avy eo dia misy karazam-panahafa na tian'Andriamanitra hiainantsika. Androany zany tsy miresaka hoe ondry aloha ianao fa eo amin'ilay endrasan'Andriamanitra ny fijoroanao toy ny mpiandry ondry. Raha mijerentsika ny fanomezana nomena ahatanteraka ny fiangonana dia misy anankiray atao hoe mpiandry, ilay atao hoe pasteur. Zany hoe ity fotoana androany ity zany sady mety ao amin'ny pasteur
mety ho an'ny mpiandry a fa mety ho anao ihany koa satria rehefa nanankina ny zavatra ianao dia natao hiandry ny zavatra iny. Le miandry resako tsy attendre fa s'occuper. Dia nefa raha vao tsy mikarakara an'izay eo ianao tsy ho tonga izany ny manaraka. Ary betsaka amin'ny olona ny bloqué eo satria tsy vita ny manome an'ilay fanetreteny hikarakara an'izay misy, dia lasa ohatra miandry an'Andriamanitra amin'ilay manaraka nefa Andriamanitra miteny fa raha vao tsy karakarainao ny eo aloha dia na dia ampahitananao hoe io ny rapitso dia tsy ho tonga any ianao satria mila mahatoky eo. Izay anisany ilantsika ny fanahafana an'i Jesosy amin'ny mampiandry ondry azy. Taiza ho aiza Jesosy naniraka mpianany ampiasa sy ampiatra ny toe-tsaina hoe mpiandry ondry io. Izao mantsika tsy hoe mizara zavatra mandresy lahatra fa miverina ho fahamarinany teny sao dia mandresy lahatra anao ilay izy fa tsy nitenen'i Jesosy. Fa faly be fa niteneniny ilay izy. Dia mba tsy very ilay pejy be dehibe mba efa nangonina sy ny anarana. Halleloia. Fa raha tsy niteneniny ilay izy dia mitsotra aminao marina fa tsy natao ho zaraina zany satria tsy avy aminy. Fa avy aminy ilay izy. Aloha ny tantaraiko an'ilay izy dia fantaro aloha fa i Abrahama sy Jakob izay patriarka dia mpiandry ondry. Dia hoy izany hoe ary Isaka. Ny voalaza ao amin'ny Isaka aloha mpamboly. Izay ilay toe-tsaina faharoa tsy resantsika androany fa amin'ny manaraka. Mosesy mpaminany mpiandry ondry. Davida mpanjaka mpiandry ondry. Amosa mpaminany matoa zany tafiditra ao zany izy dia mpiandry ondry zany izy. Halleloia. Ka misy dika matoa ireo olona ireo ny fidian'Andriamanitra noho ny amin'ilay asany any ilay izy. Sokafantsika ny Jaona 1:20 fa tafiditra suspense hiditra tsika amin'ny zavatra nytenen'ny tompo. Jaona 21:15-17. Rehefa niresaka tamin'ny Petera Jesosy, izao ny voalaza amin'ny laran'ny tompo. Ary rehefa nisakafo izy, zany ka toriteny mahafinaritra mitomboka amin'ny hoe rehefa nisakafo izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, dia hoy Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao aminy ohatra no fitiavany reto? Hoy izy tamin'ny eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, fa any ny ondry keliko. 9:20. Ary io indray Jesosy tamin'ny fanondroany, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Ary izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, andraso ary ny ondriko. 9:20. Hoy izy fanontelo, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy tamin'ny tompoko, ianao re mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, fahano ary ny ondriko. Ny rahan'i Jesosy Petera amana ny ondry kely, izay ny dingana voalohany na ny zanak'ondry. Avy eo Jesosy naniraka Petera amana ny ondry na ny ondry lehibe. Ary iza mamana ondry? Mpiandry ondry. Dikan'izay misy karazana fijoroana tian'Andriamanitra hijoroanao tahaka ny fijoroana fa apety zavatra be dehibe ilay izy. Apety zavatra be dehibe. Eto Petera nefa mahavariana fa mpanarato. Tsy miresaka zany hoe lasa hiova profession ianao dia lasa andeha hitady ondro andrasana. Tsy any amin'ilay profession tsy ny resantsika fa any amin'ilay fomba fiatrehan'ilay olona izay resahan'Andriamanitra. Amin'ny mampanarato amin'ny Petera dia hoy izy Jesosy, manara fa ho ataoko mpanarato olona ianao. Nefa eto Jesosy mitendreo hoe fa any ny ondriko. Misy zavatra tiany Jesosy resahana amintsika amin'ny mampiandry ondry any Jesosy. Ary misy zavatra andrasany koa satria misy ampahafana azy tiany ho hitako eo amin'ny fiainanao mba ho tonga mpiandry ondry kely koa ianao eo amin'ny fiainanao. Mety tsy voatery ondry amin'izay ilay izy avy eo mantsiny. Mety miandry tanàna ianao, mety miandry zanaka. Le miandry resahako, misy zanaka napetraka eo aminao, misy vady napetraka eo aminao, misy tokantrano napetraka eo aminao, misy andraikitra sy fanompoana nankinina aminao. Ny fomba fiatrehanao an'in'ilay nankinina iny, le
mpiandry ondry na nankina na ondry. Ary tena important be amin'Andriamanitra ny kalitaony fijoroanao mikolokolo zay nomeny hatrany ny impactan'le izy. Remarque voalohany, samy hafa ny fomba fampisakafoanana sy ny fanomezana ny anjara sakafo ho an'ny zanak'ondry sy ny ondry. Ianao zany mila miseho soucier, mila mampiasa saina hoe tsy mitovy ny hanina ho an'le zanak'ondry sy le ondry efa lehibe. Le zanak'ondry mety hoe tsy mahay miady sakafo dia mbola mila taizainao zany izy fa tsy tokony miady sakafo koa ny ondry zay taizainao. Azonareo ve izy ohatrany hoe ianao mihitsy zany midina mba azo ny anjara sakafony daholo aloha le ao ambany fifehezanao. Tsy le ondry ny teneninao hoe alaivo e, ianao ankatrinaony e. Fa ozy Jesosy fahano le zanak'ondry. Any aminao no mahatonga azy hihinana ary any aminao koa zany mahatonga azy mety tsy hihinana. Remarque voalohany zay. Remarque faharoa, ozy Jesosy fahano ny ondry kely koa. Raha hianatra momba ny fanafana an' Jesosy tsika amin'ny mampiandry ondry azy sy amin'ny mampiandry ondry azy ianao dia fantaro fa ny zavatra ho tantaninao dia tsy anao. Dikan'izay ho an'izay efa niteraka nomena zanaka ianao fa tsy anao io zanaka io fa an' Jesosy. Ho an'izay efa manana tokantrano nomena vady ianao fanomezana tsara fa tsy anao ny vadinao fa an' Jesosy. Taovy raha maheno tsara tsika. Zay mantsy ny lesona tamin'ny réveillon raha tadiditsika. Vao nanomboka ny taona dia efa nanairy Jesosy tsy manana ninninareo dia aza manao sain'olona manan-javatra eto ambonin'ny tany ka hifikitra amin'ny zavatra nanany dia tsy misaina amin'ny mandrakizay. Mbola confirmen Jesosy mazava tsara izy eto fa hany ny ondry keliko. Dikan'izay le andraikitra napetraka le zavatra mila atao eo an-tananao fa tsy anao io. Important be zay. Tsy anao io dikan'izay tsy ao zany ny ametrahanao fonao fa any amin'le nametraka an'lizy eo an-tananao. Tsy tehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra moa e. Raha hiatrika tsika zany dia mila fantatrao zany fa tsy anao zay misy eo aminao na dia nangatahanao sy azonao isitrahana azy fa an'Andriamanitra. Miaro ny fotsika Andriamanitra tsy hifikitra amin'ity tany ity satria efa tsy ho ela ny fiverenan'i Jesosy akasy akanao. Dikan'izay nataotsika hiasa, natao hanao zavatra be dehibe fa reny zavatra be dehibe reny tsisy navelan'Andriamanitra ampisaringotra amin'ny fonao. Tsy te hiala eto ambony tany. Maneka ny olona tsy te ho faty, manana zavatra eto ambony tany izy. Maneka ny olona te ho faty, tsy manana ninina izy. Lôjika be zany e. Raha misy olona manan-karena be sy olona mahatra be samy mialaina eo. Tondro masa fa le mialaina le mahatra dia alelo satria tsisy ninina fa le manan-karena. Ay, tianao ahoana ny compte en banque? Satria maninona? Nanan-javatra be izy zay nametrahany fo. Tsy midika zany hoe tsy hanana ninina ianao. Anana ianao fa tsy anao. Remarque fahatelo, amin'i Jesosy ny mpiandry ondry dia mpampisakafo. Io. Ny définition amin'i Jesosy eto toy izy fahano. Amin'ny dika teny fototra izy tsisy an'ilay hoe andraso fa fahano. Omeo sakafo. Omeo sakafo. Ianao zany raha manontany an'i Jesosy ohatry ny ahoana zany mpiandry ondry zany dia mpampisakafo. Mamahana. Ny remarqueko voalohany anatin'ny Sekoly Fitahiam-panahy dia zao. Tsy niteny mihitsy Jesosy hoe alaivo ny volon'ondriny, alaivo ny rononony, alaivo ny taviny, produit azo alaina daholo zany mantsiny. Fa ozy izy fahano. Tsy any amin'ilay zavatra ho azonao fa any amin'ilay zavatra tokony omenao. Misy toe-tsaina zany tsy maintsy eketsika fa raha zany tsy mety io. Ianao zany rehefa mandeha tsy tian'Andriamanitra hiandro inona nomeny olona fa tian'Andriamanitra hoe reagira hoe inona ny azoko omena sy azoko atao. Atao ve zany toe-tsainy Jesosy zany fa hitanao fa tsy ho very mandeha anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ilay asa miandry fa tsy any amin'ilay vokatra ho tazanao. Tsy maintsy misy ilay ho tazana fa aza maika any amin'ilay ho tazana fa raha sireo tsara fotsiny ilay asa. Miokaly tsara fotsiny ondry. Aza misaina hoe dia ahoana anao ny volony. Tena kaikanao tsy anjaranao misaina an'izany. Ny anjaranao any amin'ilay sakafo hoe. Korintiana voalohany toko faharoa ny fenina ambin'ny folo. 1 Corinthiens 2:16. Iza ny nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i Kristy.
Ny sain'i Kristy tsy azontsika definisena amin'ny zavatra anankiray satria misy zavatra be deaibe saintsaininy. Fa anisany anankiray dia le mampiandriondry azy aloha. Amen. Ozy izy ny Petera voalohany toko 5:4. Rehefa niseho ny lohan'ny mpiandry dia azony satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Izy io lohan'ny mpiandry io tsy le dadatoany mitoby fa Jesosy. Voalaza eto fa Jesosy ny lohan'ny mpiandry. Ary eo ny manokana antsika dia hijery ny toe-tsaina mpiandriondro mba hahafahanao manahaka an' Jesosy amin'io lafiny anankiray eo. Ny mpiandriondro mantsy dia nametrahana ondry eo amin'izay le izy. Raha ianao zany nametrahana ny zavatra dia tokony hanana toe-tsaina mpiandriondro ianao. Nametrahana ondry ataonao inona le ondry? Ambenana, arovana, ampisakafoanina, ampitomboana. Amen. Alohan'ny iresahantsika lalindalina kokoa momba n'le hoe toe-tsaina mpiandriondry dia iresaka momba ny saina fi saintsaina toe-tsaina mihitsy aloha tsika fa maninona no kitian'Andriamanitra avy ao amin'ny sainao mihitsy aloha ny zavatra rehetra. Obolona toko 7:7 tena kaikanao tandremo ny sainao hoe. Avereny zay tandremo ny sainao hoe. Avereny fanotelo ny tandremo ny sainao hoe. Baiboly dia milaza fa tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Fa maninona? Avy ao ny avian'ny fiainana. Dia za mahita hoe faharoa tandremo ny sainao. Voalohany zany a tandremo ny fonao. Fa manaraka azy akaiky eo tandremo ny sainao. Raha diso ny fotom-pisaina hiatrehanao fiainana dia vita ianao. Andrasoarana. Avereny tsara pastera fotrany tsy dia tiako loatra le teneninao. Raha vao ratsy ny fomba fampiasanao ny fisaintsainanao dia tonga dia mietraika any amin'ny fiainanao eo no eo. Ary ny ankabeazan'ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao androany dia vokatry ny tsy fifehezanao ny fisaintsainanao tamin'izany. Misy fanantenana fa mba sy hitehaka amin'ny tsara ho an'ny tompo ary fa iresaka momba ilay fanantenantsika. Raha sokafanao ny safidinao androany maraina dia afaka izavatra iova manomboka androany maraina hamaritra ny rapito sy ny taona maro mitsingerina ao aorianany androany. Fa condition kosa miova androany fa tsy mangatakandro. Obolona 23:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe rehefa misaintsaina ianao dia lasa zay ianao. Sady loza zany no fiadanana. Loza zany satria raha misaintsaina ianao tena marina mafy raha hanambady dia tsy hanambady ianao. Satria zay ny saintsainanao. Fa raha misaina hoe za ty ohatry ny tonga dia maro anaka be dia miarabanao fa ho maro anaka be ianao. Fa le izy tao amin'ny fisaintsainana ny ainga le izy satria ny Baiboly dia miteny tandremo ny pensée anao fa lasa mamaritra ny identité anao. Ny olona misaina fa mahandry izy tena hoe kaikanao mbola tsy mahandry izy eo hoe fa manomboka eo. Nareo ohatry ny tsy haiko tsy te hiresaka tsy te hiteny tena manomboka eo hoe lasa mahandry izy hoe. Be dia be amin'ny olona zany mieritreritra hoe mahantra satria tsy manana ninninina. Diso zay aloha. Lasa mahantra le olona satria izy mihitsy no misaina fa mahantra hono. Iza ke le hono teny tanao fa mahantra ianao? Iza? Devoly. Dia vao tafiditra zay fisaintsainana izay dia lasa zay le olona io. Ny pensée na ny fisaintsainana dia mamaritra ny aizy azy ianao na ny identité. Tahaka ny heviny ao am-pony ny toetrany. Zay mahatonga anao rehefa mitaiza ny zanakao amprisio izy mba hahafantatra ny identité maha-intelligent na intelligente azy amin'ny fananany an' Jesosy dia tsofirano izy hisaintsaina fa ianao any intelligent hoe dia hivoaka izay identité zay. Fa rehefa hitery ianao hoe ianao ty anie danto e dia lasa zay izy.
tena kaikinao a tandremo ny zavatra ampidirinao ao amin'ny saina hoe ny olona amin'ny saina ohatry ny mpiandry ondry dia lasa mpiandry ondry. Karaha tsy resantsika ity dia tsika anao amaina sy aleloia dia hifarina ihany ny taona. Iny zany tsy zakako mihitsy le hifarina ihany ny taona. Dia nefa ohatrany hoe tsy hita hoe makaiza dia vo hifampahery antsika mbola anaty sedra anaty dia hatramin'ny oviana zany le anaty sedra foana. Misy zavatra mila hitsy ao fa tsy hoe voasedra ho azy. Inona le ahitsy? Ao amin'ny saina misy zavatra mila hitsy. Ny toe-tsaina hiatrehanao ny androany dia misy zavatra tian'Andriamanitra hitsiana. Eo aloha zany tsika ny départ. Afaka anaiky miaraka amiko ianao hoe misy zavatra mila hitsinao. Sa tena efa savabe daholo ahoana aloha. Ny any aminareo resako ny aty amiko efa vita fandirian-tena tamin'ny marany afa tena dekabe a. Dekabe mila fanovana. Amen. Ndao mba hiaraka ho resilary tsika efa misy zavatra mila hitsy eo matoa misy zavatra tsy mandeha. Zay mahatonga ny pasteur Sandra teny teo hoe aza mijery zay manjo ny hafa, manjo anao ary ty tsy hita zay anaovana azoko. Ary indray information non recoupée. Zavatra tsy voamarina ny tonga manaitaitra ny faratsy toetra. Dia ohatrany tonga dia ohatrany mahafinaritra anao zany le vaovao ratsy. Tsika ne tokony ho finaritra ny vaovao tsara. Ianao ne zanaky ny vaovao mafaly, zanaky ny evanjely. Tokony ho faly rehefa misy vaovao tsara. Tokony malahelo tonga dia mivavaka ianao vao maheno vaovao ratsy. Manina tsara pasteur rehefa ohatrany hafahafa zany. Hafahafa mihitsy le izy. Raha maheno vaovao ratsy ianao ka ohatrany faly, marary ianao. Ohatra, tsy voalohany ny karaha mampiasa rena dia ohatrany faly ny anatinao. Tena mitsotra fa marary ianao. Ny réaction tonga way, tokony misy empathie sy compassion ny anatinao any. Maka ny toeran'ilay olona rehetra ao voalohany, le mpiasa tsy nahazo karama mampalahelo. Le mpampiasa tsy mahita vola ataovana karama koa mety hitena hoe kainy adala. Andao ne mba manakarama olona folo fotsiny dia hitantsika eo ne ny volo fotsinao io ray volana fotsiny a. Samy miatrika an'ireo e. Rehefa tsara ny ao anatinao tonga dia mivadika vavaka tompo mba ataovy misy solution ao anatin'io. Ary zay ny kristianina. Réveil à réveil. Hitanareo amin'izay izy ny fifohazam-panahy zany a tsy ponina mihitsy le attitude anao miatrika zavatra mitranga. Fa tokony ho tsara fanahy foana ianao rehefa tsara fanahy hatramin'ny voalohany. Tena akaikinao ny olona tsara fanahy hoe a na poretina aza dia tsy mety ratsy fanahy intsony hoe. Ny olona misaina ohatran'i Jesosy ny lasa manahaka an'i Jesosy, zay le hoe tahaka azy. Identité ny voarafitra ao ambadiky ny pensée, tandremo ny zavatra saintsainao fa lasa zay ianao. Zay mahatonga antsika mitandrina amin'ny zavatra jeren'ny maso. Fa raha mijery film misy mpangalabadin'olona dia ny efaran'olona. Satria iny ampidirinao foana, iny ampidirinao foana. Lasa iny ny logikanao, lasa iny ny logikanao, lasa iny. Nefa eo amin'ny fiainana tsy iny. Vao mangalabadin'olona ianao, général le tompom-bady, mananjary magistrat, cousin président, dia tsy ohatrany tany amin'ilay film le izy. Fa mety tonga dia tsy efa. Tsy haiko razonareo. Ny réalité ny reto tena tsy ohatrany amin'ny film e. Amin'ny film mety hoe pourquoi tu as volé ma femme mety mijanona eo. Fa amin'ny réalité tsy ohatr' izany anie e. Ny tena treny isan'andro ne tsy ohatr' izany ny olona e. Tsy haiko hoe manino zany asiany tompo resahana eto fa tandremo zavatra saintsainao. Ianao zany tsy ho tonga karazan'olona anankiray raha tsy misafidy isaintsaina an'izay karazan'izay. Maro amin'ny olona hoe za zany te ho dia mijanona eo izy tsy misaina an'izy akory izy. Dia tsy ho tonga any amin'izay ianao. Mila manokana fotoana ianao ohatra hoe application. Misy tia eny ve ny TP, travaux pratiques. Dia tsy manangan-tanana ireny ke tianareo atao zany. Atsangano ny tanany TP, travaux pratiques. Te ho dada tsara ianao. Miala ny devoly raha tsy te ho dada tsara ianao aminaran'i Jesosy aloha. Tena mampatonga saina hoe tsy za mihitsy ny eritreretiko. Na mety ny jala ianao tamin'ny dadanao teo aloha.
taminao mbola zanaka dia aza-piarana any amin'ny taranaka ao fa mba aoka ho eo aminao miova ny zavatra rehetra. Amen. Dia saintsaina ohatry ny ahoana zany dada tsara zany. Zay izy saintsaino. Ohatry ny ahoana Andriamanitra mijoro ho dada tsara ho anao. Zay ny référence. Les méthodes saintsaino. Les références Andriamanitra. Dia rehefa zay foana ny saintsainao, Baiboly mampianatra an'izany, dia lasa manomboka mety dada tsara amin'izay ianao. Na mety neny tsara koa. Lasa vady tsara. Resaka relation entre mari et femme mandray. Lasa zanaka tsara. Satria fantatrao ho avy ny fotoana mba hiteraka ianao, te hiadana ianao miaraka amin'ny zanaka ao. Fa tsy hoe akorotanao ny ray aman-drenao dia manantena fiadanao rehefa hiteraka. Andao e. Andao moa e. Andao hideran'i Jesosy tiako tenenina zany. Ho vao io fa miandro io rapitso. Raha androany ianao manohatra rapitso tsy ho zakanao ny fanoherina. Tena mitsotra ary reto tsisy mahazaka ny fijinjana ratsy avy amin'ny zavatra nataony zany. Tsisy. Dikan'izay saintsainy tsara ny lohany mireagira. Hoe karazan'olo ohatry ny ahoana ny tianao mba ho lasa zay ianao. Ataovy anatinao hoe za ny tiako mba ho pasteur eo amin'ilay mety amin'i Jesosy. Dia saintsaina ohatry ny ahoana zany. Eo amin'ilay hoe patron ohatra ka nomen'Andriamanitra opportunité ianao mba hanana manorinasa mamelona tokantrano be deaibe. Ilay tokantrano tsy hoe tokantranonao be deaibe fa tokantranon'ilay mpiasa miasa ao aminao be deaibe. Militsina dolo zany fa zato hoe alléluia pasteur efa nametsotra fa tokantrano be deaibe mila veloma. Tokantranon'ny mpiasa karazany be deaibe zay tsy anao fa an'ilay izy. Amen. Dia manana vision ohatry ny ahoana zany tompona orinasa an Jesosy. Fa mitsotra aminao marina fa tsy leadership ohatry ny an'izao tontolo izao zany. Hafa be mihitsy ny ao amin'i Jesosy. Dia rehefa saintsainao zany dia lasa zany ianao. Rehefa misaintsaina ny fahalemem-panahin'i Jesosy ianao dia lasa malemy fanataka azy. Ny mpiandry ondry dia responsable. Tompona andraikitra. Inona ny tianao tenena pasteur? Matonto tapaka ny rano. Ianao tompona andraikitra. Dia za koa. Tsisy tia hainao an'izany zao. Ane? Zanka miasa any akory. Afaka mivavaka ianao ka. Fa mba meo anao oviana ianao mivavaka ho an'ny rano io mba meo oviana ianao Jesosy zay. Za aloha rehefa tapaka ilay izy lasa Jesosy. Za. Na zany resahako hoe. Dikan'izay tsy nandray andraikitra zany ko. Ny eritreritra hoe mandeha zoli io na tsy entina mbavaka ary. Toy Andriamanitra ohatrany tsy ampivavaka tsika zany fa piany ty Zay aloha ny mpiandry responsable aloha. Ary mahafinaritra be rehefa tonga tompona andraikitra ianao. Misy zavatra miova be deaibe eo amin'ny fiainanao. Enoy Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao fa tompona andraikitra ianao dia misy zavatra afaka iova be deaibe eo amin'ny fiainanao. Aiza ilay andraikitra azo koraisiny? Mila manaiky ianao ho tsara fanahy, zany andraikitra zany. Mila manaiky ianao hivavaka ho an'ilay situation. Ianao nefa tsy afaka hivavaka raha vao mivoto fo. Tsy maintsy mamela heloka aloha vao manaforotra lohalika. Ranjo angamba fiteny. Ilay lohalika ohatrany tsy azo aforotra. Ilay tiany maforotra dia tiany mampiforotra. Mpiandry ondry, tompona andraikitra. Mahatoky fidèle. Mikarakara, mikolokolo zay misy, mampitombo zay ao an-tanana. Ao ambadiky ny toe-tsaina ihany koa dia misy fomba fiasa ho azy teraka. Ao ambadiky ny mentalité dia misy méthode. Lasa mamaritra ny méthode piatrehanao ny mentalité anao. Zay mahatonga ilay hoe miasa toy ny mpiandry ondry izy. Asika ve zany? Misy mpiandry ondry zany miasa ohatry ny dia tsy mitovy sady zao zay. Mpiandry ondry miasa toy ny mpiandry omby, misy zavatra tsy mitovy. Tsy mitovy ny omby sy ny ondry. Mila mifanandrify amin'ilay zavatra ataonao ny fomba fiasa hiatrehanao neny. Ny contraire amin'ny mpiandry ondry na ny mpiompy dia mpihaza, chasseur. Raha mampiasa méthode na mpihaza ianao dia ho sahirana. Satria mpihaza rehefa mivoaka ny trano mitady izay biby misy any an'ala. Na sanatria bibin'olona tava voaka ny vala. Amin'iny
haza ao ve maheno tsara tsika inona ny limitin'izay ny fetra ny mpiaza dia rehefa lany ny biby tsy hoe lany ny biby tsy hoe mordu par l'animal fa lany ny isan'ny biby tapitra dia tavela izy fa ny mpiandriondry sy ny mpiompiomby kosa zay misy eo tsy tonga dia vonoana fa ampitomboana manana hivantanana izy rapitso tena kaikinao misy zavatra samihafa be zao zany hoe dia tandremo hoe sao dia manao saina mpiaza hoe dia ohatrany hoe ity zao mety anaitra kely fa mangataka amin'i Jesosy mba tsy tena taitra be ianao misy olona zao miatrika fiainam-pitiavana ohatry mpiaza zay azo dia vonoany tsy misaina ohatra hoe lehilahy izy ohatra misy vehivavy mpiaza koa raha zao aloha ane sanareo mbola tsy misy aza misaina olona ianao fa mivavao anazy le toe-tsaina ny anarantsika eto fa tsy olona no voaka manao saina mpiaza izy tsy misaina ino tsara tsy misaina relation sérieuse fa juste fotsiny azy azahoana an'izay ilainy dia avy eo ariny tsy ohatr'izay ny zavatra ampianaran'i Jesosy tsy mpiaza fa Jesosy mpiandriondry zay tena hoe mampimera hoe zay hoe ny ompiny ny vadinao tsy ompiana zany fa fanoharana ino tsara zay eo no kolokoloana taotrana maheno tsara tsika hitanao tompo to dia hiditra any amin'ny point manaraka sika fa ny fotoana mandeha Salame 80 verset 1 naran'i Jesosy ry mpiandry ny Israely eo miaino ianao zay mitondra ny Josefa toy ny ondry ianao zay mipetraka amin'ny kerobima mamirapiratra voalaza amin'ny baiboly eto fa Andriamanitra mihitsy no mpiandry any Israely firenena zay novidiny ny définition ny mpiandry ondry zany dia Andriamanitra miandry atsika aloha fa tsy isika miandry zay nankinina tamintsika ao tsara ny zavatra ho ampiaritsika zany dia zay hitatsika ataon'i Jesosy amintsika dia ahomby ianao Salame 23 zao dia miteny fa Jehovah mpiandry tsy nanjava-mahory aho ny mpiandry ondry zany dia mikarakara zay ahasoa ao mba tsy hananjava-mahory ny ondry sahaniny 121:4 Salame indro tsy matory na rendrena mpiaro ny Israely ny mpiandry ondry zany dia miambina tsara fa misy ny fahavalo miodiody mitady andrapaka ny ondry andrasany ary raha tsy diso mpiandry ondry ny Artoro no nahita ny krismasy voalohany reo marika tsotsotra zany ny be torimaso rehetra zany dia mila miambina tsy dia tsara ianao zany matory loatra fa ilaina ianao matory manjary manefa be ny calcium sy ny zavadrehetra ndray ohatra hiaritory lava eo foana koa ianao ary zay mahafinaritra an' Jesosy rehefa amin'i Jesosy ianao dia tsy hoe tsy maintsy hiaritory indray tsy zay fa renao any anaty ao tokony hiaritory eto Jesosy tsy hiaritory fa tena valaka dia tsy hoe tsy niaritory eo dia tsisy valim-bavaka zay toe-tsaina tambazan'izay mihitsy tian'Andriamanitra esorina fa ianao mihitsy tokony hatsapa hoe hoay tokony hivavaka ho any ankohona koa tokony hivavaka ho amin'ny firenena tokony hivavaka ho any asa fanompoana Ezekiel 34:20 milaran'i Jesosy indro izao izao no hitsara ny adiny ny ondro matavy amin'ny ondro mahi ny mpiandry ondry zany mahafantatra ny anjara ampy ho an'ny ondro matavy sy ny anjara bebe kokoa ho an'ny ondro mahi miambina an'ireo izy tsy famono satria ny ondro matavy manitsaka an'le ondro mahi dia ny ondro matavy matavy foana fa le mahi koa tsy mahay miady dia tsy mihinana nefa Andriamanitra misaina ny mahi sy ny matavy ny mpiandry ondry zany dia manampy manangana an'izay mahisy kely na osa ary manavaka kosa zay lehibe sy matavy mety hitronga migere an'izay zany ny mpiandry ondry mba anana ny anjara sakafony daholo na ny mahi osaosa na ny lehibe afaka mamatena ny fandraisana le resaka teo mbola teknika tsotsotra le resantsika teo zay raha na ny olona tsy manan'Andriamanitra raha afaka misaina andreo hoe mikarakara zay mahasoa hoe tsy matory mikarakara matavy sy mahi fa reto zao misy ifandraisany amin'Andriamanitra le miinteresse atsika tsy miinteresse le teo fa reto le mampiavaka anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao Exodus 23:4-5 milaran'i Jesosy raha hitanao maniny ny omby ny fahavalonao na ny borikiny
dia averenao ny amin'ny mihitsy zany. Raha hitanao ny brikiny izay mankahalanao mionaka eo ambanin'ny entany dia aza malaina amonjy azy ianao fa manam-piny namanao amahazo tokoa. Avereno hoe fahatsara-panahy hoe raha ianao zany ny sofera taxi brosy concurrent anao ny ampanina dia sitrapon'Andriamanitra janona ianao dia manampy azy mba handeha le fiara fa tsy hoe amin'ny manaraka ty aminay mandeha. Tsy biblika to dia hoe tsy biblika zany zao. Hitanareo tsy hoe rehefa sofera manana fiara dia mety fa misy zavatra mila intsy eo. Ozy izy raha hitanao maniny ombony fahavalonao any fahavalonao le izy dia aza hodiana fanina satria fahavalo. Ary mahavarina eo amin'ny 15 manampy namanao. Le fahavalo zany teren'Andriamanitra ho tonga namanao. Tena kaikinao zany Andriamanitra zany hoe. Mila miova ny fomba fiatrentsika fiainana. Tsy hoe an'olona dia tsy manaitra anao. Fa raha misy azonao atao ka mampifanandrify eo amin'ny laonao izy dia tokony ataonao le izy. Ao Samuela voalohany toko fa 17:17 naran'i Jesosy afaka miatrika miaraka amin'Andriamanitra. Izy David nijoro avolom-belona. Jehovah izay namonjy ato amin'ny tanan'ny liona sy bera, izy no amonjy amin'ny tanan'ny Filistina io. Niatrika David dia naharesakana teo anoloany obstacle. Nisy liona sy bera izay naka ny ondriny izay le andraikitra. Remarquez tsara, tsy izy ny tafian'ilay liona sy bera fa ny ondriny. Ary izy nijoro avolom-belona fa Andriamanitra nefa namonjy azy ony. Ary ny ondry dia afaka teny ambavan'ny liona sy bera. Amin'ny Davida zany ny ondry dia izy. Mila manana kapasite tsika afaka miatrika an'izay manaraka ho avy eo. Efa niatritsika tany aloha nampandresy anao Jesosy. Raisy tombontsoa ahafahanao miainga vaovao reny ampinoana hiatrehanao manaraka indray. Aza mora manadino zany. Rehefa nisy mirakly efa nataon'i Jesosy dia liro anaty finoanao io mirakly io fa raha nanao tamin'iny izy afaka anao indray izy androany. Io tenen'ny David io. Raha namonjy azy tamin'ny liona sy bera tamin'izany, amonjy azy amin'ity Goliata androany ity. Miainga amin'ny passé David, hiatrika présent, hiantohana futur. Mpiandry afaka miaraka amin'Andriamanitra. Afaka miatrika sy mandresy ny situation toy ny tsy misy fanantenana David arery. Niatrika liona sy bera satria Andriamanitra no teo. Genesis 31, 38, 40 fiarahana amin'Andriamanitra, fisaintsainana n'Andriamanitra anaty le andraikitra amin'ny anaran'i Jesosy. Io Jakob resaka tamin'ny Labany izy, zao 20 taona zao nitoerako tany aminao, ny ondry vavinao sy ny osy vavinao tsy mba namotsitra, tsy mba ninana ny ondry lavy tamin'ny ondrinao zay vao viravira amin'ny biby tsy mba netiko tany aminao. Zany nanolo azy tany amin'ny mangingina tsy nataoko fantatrao akory. Teo an-tanako no tadiavanao azy, ianao koa tsy tia lalala teo fa za foana no tadiavinao. Nanangalarin'andro misy nangalatra tamin'ny andro, nanangalarin'andro misy mangalatra ne izy io indraindray tsy hita amin'ny maso dia zany manolo azy. Noho ny atoandro maty ny ainandro mba migaingaina ny ainandro, raha mafana ianao any an-tranonao any, zako ne mba mafana any amin'izay misy ary amin'ny alina dia maty mifanaly raha ianao mangatsika mampiasa bodofotsy, za mangatsika any tsy misy bodofotsy. Nandositra masoko ny toromaso, lozy zany. Nandositra masoko ny toromaso. Fa ozy izy Jakob hijoro satria andraikitra nomena. Avereny hoe mpiandry ondry. Eto dia miresaka momba ny asarobidy ny andraikitra eto Jakob mijoro avolom-belona. Mazava ho azy fa tao aoriana tao ny valian'Andriamanitra, sa tsy ny valian'Andriamanitra le andraikitra? Valian'Andriamanitra. Tsy ny valiany Labana fa ny valian'Andriamanitra. Tsy nanova ny fahatsara-panahy tao amin'ny Jakob ny faratsi-panahy ny Labana tompon'ondry. Averiko. Tsy nanova n'le fahatsarana tao amin'ny Jakob ny faharatsiana tao amin'ny patrony. Tsy nivaliany Jakob tamin'ny ondrony izay tsy zakana nataon'le tompony. Raha sofera ianao manatrika eto dia aza piarany amin'le fiara ny atezeranao amin'le tompony. Dana miavana. Fa izay mahatoky amin'izay any olona dia tandren'Andriamanitra mpanapaka amin'izay ho azy. Lasa tompony, lasa propriétaire izy rehefa fidèle amina fananan'olona. Zany hoe mahatonga antsika mitandrina ny fananan'olona. Ary mijery Andriamanitra. Tsy nampifangarony Jakob ny andraikiny sy ny toetra ny Labana. Anatin'ilay mpiandry ondry daholo zany.
rehefa miasa ianao dia miasa tsara za mpifangarona amin'ny toetra n'olona eo amboninao hoe za ohatra lasatra malaindaina fa nanino le chef de service nefa voatra masika be tsisy idirana chef de service masika ny asanao dia anao ataovy tsara foana ka izy ohatrany tsy mamaly fity mihitsy nga izy ny amaly fity anao velao Andriamanitra hiasa fa ao anatin'iny ohatrany tsy mamaly fity ny olona enao koa ohatrany tsy mitady valim-pity tsony hitsangan'Andriamanitra mamaly fity anao chef de service ny eritreretinao dia chef de département tany ampiakarin'Andriamanitra anao arava tsy mitandra anao dia ministre tena akaikinao ao amin'ny toetranao ny hamaritra an'izay hoe Davida anie taria anatina krihatra ala taria lasa mpanjaka zay ne mahatonga mahasamy manononona ohatr' izany rehefa tsara ny toetranao misokatra ho azy ny zavatra rehetra tsy ianao no mitontono tena any ampiandrasan'ondra any hoe za rehefa avy rehefa tonga rehefa lehibe dia anao mpanjaka ireny aloha zany dia efa teraina ny tompo fa mbola tsy nahita an'izay hoe ny teny an'izay Davida inona tiany lahata rehefa lehibe za te hanao mpanjaka dia ampirana misy mpanjaka aloha izy dia mbola eo aloha fa olona tsy misaina an'izany fa olona manana saina tsara tena akaikinao olona tsy misaina an'izany hoe fa olona misaina tsara hoe dia lasahany ho azy izy hoe alleloia ny mpiandry ondry dia mamorona arena ho ampitomboana izy satria mahafantatra fa ny biby fiompy dia arena mahatoky amin'ny ondry izay napetraka eo aminy izy tsy mihinana ny ondry izay andrasana izy tsy mihinana miafina ny ondry izay tsy nierahana ohatran'ny Jakoba miambina foana na dia tsy manara-maso aza ny lehibe zany mbola izy daholo zany mahatoky amin'ny fitaovana misy mikarakara izay misy mampitombo izay ao an-tanana tsy haika man'Andriamanitra mamerina ny tilesiny ity fa misy olona tian'Andriamanitra hanintsy ny tenany mba hikarakarana azy tena akaikinao karakarao izay misy hoe ampitomboy izay misy eo an-tananao hoe ny mpiandry ondry dia mitondra fiainana eny an-tanany mamelona mampisakafo sy mampiteraka tsy mitovy amin'ny mpiaza izay mitondra fahafatesana eny an-tanany satria ny tanjon'ny mpiaza dia hisambotra sy hamono misaina lavitra ny mpiandry ondry tena akaikinao mila misaina lavitra tsika hoe amen mampiasa saina mihoatra noho ny fampiasana tanana ny mpiandry ondry tsy maika izy amin'ny tanana fa manokana fotoana izy amin'ny saina mba ho amiraina ny zavatra ho ataony avy eo tsy misasatra manamboatra fitaovana famokarana izy fa tsy fitaovana piège ina moa famandriana tsy fitaovana famandriana mandratra fa fitaovana famokarana mikarakara ny mpiandry ondry dia manadio ary tsy mba mandoto tsy miandry fa tonga dia mandray andraikitra zareo tsara fa misy zavatra dia voahitsy be deabe ao anatin'io raha raisitsika zany manao planina mandamina programme isan'andro fa tsy mivoaka ny trano tsy mahafantatra zay ho ale mpiazy ianao raha zay voaka ho aiza ianao ny andeha aza ianao any amin'izay tarihan'ny fofom-biby ny mpiandry ondry ny fo maraina efa vita ny ala daholo ny planification hoentina misotro rano atsy hoentina misakafo atsy andrasany etsy ianona jareo sao dia miremy miazakazaka foana tapatongotra indray le kelyry ambesana misaina ny asa fa mpiaza voaka fotsiny aizare misy bitro vonony dia zay laza dia gona be fotsiny dia mandeha arak'izay aviorany ary za tsy hoany mandeha ohatry ny hitana ohatry aza manao fisaina mpiazy zay fotsiny angambany manam-potoana izy sainana an'izay tena mahasoa ny mpiandry ondry eo mpiandrasana eo mpandininan' ondry eo dia manomboka mitatra ny saina za moa zany dia ohatry ny tia ondry ity dia Andriamanitra zany tanareo amin'izay na ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary lasa mietsara ao ambadiky ny fotoana atokanao hisaintsainanao ny toerana misy anao tahaka an'Andriamanitra mijery anao ahoana moa na tonga ny Davida tafatelo hoe Jehovah mpiandry teompizerevana n'le ondry izy hitany Davida mifisahirana no an'le ondry ny dadany amin'io manilika sy efa tsy mikonsidere azy toy ny zanany tozy Davida hoe raha zary olona misaina izay mba hasoa andray tondry reto maika Andriamanitra zany révélation tsy vitany séminaire zany révélation terrain ny anaran'izany any amin'ny terrain Davida ny tonga saina hoe hoay ohatry ny mpiandry ondry Andriamanitra amiko dia tsy azo ny olona zany raha tsy mifanamasina manazavana zany manam-potoana izy saina izay tena mahasoa
ny tena masoa an'io ny mandrakizay okizay ny otasasa tsy mety io tongava saina fa tsy hitondranao aizany io fahotany io mandraisa fanapa-kevitra entitra mifantoka amin'izay ananany aza mijery zay tsy misy isaora Andriamanitra amin'izay misy miverina amin'ilay fisaorana anao tsy maintsy miverina amin'ilay fisaorana foantsika satria Andriamanitra nyresantsika sitrapon'Andriamanitra ny fisaorana aza mijery zay ananany hafa misaora amin'izay anananao miazona an'izay azony tanany amin'ny teny frantsay izy dia stabilité pérennité fidélité alleloia dia tsika hijerina zavatra tenen'i Jesosy amin'izay anatin'ny 10 minitra marana ny androany anankiroa ilay izy voalohany aspect méthodique dia ny faharoa aspect caractériel fomba fiasany to dia tenen'i Jesosy amin'ny jona toko 7 dia tsy miala eo tsika andeha ny voalohany marana Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay tsy miditra amin'ny vavahady amin'ny valan'ondry mananika amin'ny fefy tonga dia mpangalatra sy jilamboto izy ny mpiandry ondry mety naseho an'i Jesosy tamin'izay nataony tiany mba ho modely ny fiainanao androany dia ianao io tian'Andriamanitra ho tonga karazan'olona tsy miopefy tsy mananika fefy tsy mangalatra tefa elany tsy arotro tsy misongona ohatry nangina be zany fivorintsika zany andro amaraina ny olona misongona hoe pastera tena olona mahiratra tsy mahiratra ny misongona ka tsy réglementaire ny olona misongona ary rehefa zary loatra izay ny fiainanao dia na Andriamanitra koa ro songonanao koa avy eo reto raha ianao mpitondra moto ka misongisongona tsy manaja lalàna dia eo anatreh'Andriamanitra ho songonana koa Andriamanitra amin'ny décision raisinao dia ianao efa lasa aloha ndao tsika hianatra hiverinao amin'ilay tena tian'Andriamanitra isy atsika aoka ianao ho réglementaire amin'ny teny anglisy anao tsika misy teny anglisy misy teny frantsay kely amin'ny teny anglisy izy dia hoe do the right thing ataovy le zavatra mety ara-potoana tsika anie tsy mandeha amin'izay tiatsika tsy passion passionko zao sakafo tsy zany foana koa no ataontsika eto mila mitory filazantsara mila mampianatra mila hitanao tsy any amin'ilay zavatra tianao fa any amin'ilay zavatra anran'Andriamanitra anao tsy passion le izy fa vocation sy mission tena kaikanao miverena amin'ny règle hoe miverena amin'ny lalàna sy rafitra hoe tsy le lalàna ny testamenta taloha hoe fa le lalàm-piainana mihitsy hoe ohatra rehefa tenena hoe milahatra dia milahara ao amin'ny saina mihitsy izy manomboka ane misy olona vao milahatra dia efa misaina hoe ina dikan'iny ina dikan'iny ena tsy nareo nena lahatra fa mba nareo no antaniko hoe ina dikan'iny so dia afaka manome vola mba tsy lahatra kozy Jesosy vao mananika amin'ny fefy dia efa mpangalatra saotra n'Andriamanitra fa nahita fitio Jesosy mpangalatra hafa indray raha hoe tsy manao an'izay ianao le olona tonga dia miteny hoe pastera andao fa ianao tsy milahatra ohatra zany na mety hoe tsy voatery hoe pastera kosa dia mijerijery ahy ianao hoe indray fa manamary tena ohatr'izay tsy fanamariana tena izy fa fanazavana tsy ianao zany no mangataka fa le olona to dia mampahita fity fampahitana fa raha ianao no miprovoke izy hoe mametsaha kely dia avelao mba misaoty fa maika be dia izy Jesosy mananika amin'ny fefy mpangalatra Jauna 10:2 naran'i Jesosy toy an'eo zay miditra amin'ny vavahady ny mpiandry ondry misy norme eo tekaikinao misy vavahady le izy hoe dia tsy maintsy eo ny miditra hoe amin'Andriamanitra zany tena tiany ianao handeha araky ny fenitra ny fiainanao misy zavatra tokony mandeha fa tsy hoe misaina eopefy mba ho tonga ny amin'leritreretina ianao ne tongany fa mpangalatra ny anaranao inge Jesosy anie tsy nidiscute tamin'le hoe tafiditra sa tsy tafiditra le olona anie tafiditra fa ny considération n'Andriamanitra mihitsy ny hoe tafiditra izy fa ny anarany mpangalatra ianao tsy mpangalatra zany fa ianao zanak'Andriamanitra andiny fahatelo izy ny voam-piandry vavahady ary ny ondry miaino ny feoany ary zay ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka ny mpiandry ondry resahan Jesosy tahaka ny fijoroan'ny tompo dia mahafantatra ny ondry tsiraray avy ary manonona azy amin'ny anarany avy misy anarany zany reo ondry reo
Alleloia. Mangataha amin'i Jesosy ianao zany raha manana orinasa ka 10 mipiasa ao aminareo. Fa tokony ho fantatrao tsara daholo na izy 10 zany. Fa tsy Ianna, Retsy io tenen'i Jesosy tonony antsoiny amin'ny anarany avy. Maika eo zany izay maro anaka miangavy ianao ataovy anarana mora tadidy daholo narany zareo. Ohatra hoe alpha, beta, delta, gamma, tsy taka mantsy izy kosa aloha. Tena akaikinao mahafantatra ny ondry tsiraray avy hoe. Détail zany. Amin'ny tsipiriany zany misy zavatra tokony ho fantatrao. Tsy tokony boriborianao zany fa tokony ho fantatrao tsara tsipiriany zavatra sahaninao. 14 ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondry manaraka azy satria mahalala amin'ny feon'ireo. Mpitarika tsara mitondra ho any amina zavatra tsara. Matoa Jesosy mitondra anao dia ho any amin'ny zavatra tsara zay. Zay zao le exemple raisiny. Ianao zany rehefa ohatra amin'ny maray-pianakavianao dia tokony hitondra ny ankonanao ianao any amin'ny zavatra tsara. Fa tsy hoe androantsika rakisy tsy hanao veillé fa hijery baolina fa finale ane. Tsy mpitarika tsara ianao. Planifieo, tsy hoe tsy mahazo mijery baolina. Planifieo tsara hoe amin'ity misy baolina mivavaka alohantsika zany ohatra. Fa tsy hoe atakalinao. Nefa ianao tokony ho leader tsara mitarika ny ondra ao an-tranonao any amin'ny zavatra tsara. Tena kaikinao mitarika any amin'ny zavatra tsara hoe. Matthieu 25:32 vetivety dia miverinao amin'ilay jaonitsika rehefa avy eo minaran'i Jesosy. Tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ny mpiandry ny testamenta taloha dia mahafantatra ny ondry matavy sy ny ondry mahi. Jesosy indray eto miteny fa izy manavaka ny ondry sy ny osy. Zany hoe manam-pahendrena izy mahalala hoe ty azo tezaina. Ty aloha mbola tsy azo tezaina pour le moment aloha. Dia avy tsy ampitoviana ny ondry sy ny osy. Fa atao kosa izay mampisakafo ny ondry matavy sy ny ondry mahi. Mila haintsika tsara zay. Luc 19:10 amin'anaran'i Jesosy, efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Mpitady izay very ny mpiandry ondry resahany Baiboly araka ny tenenin'i Jesosy mitondra solution. Aspect caractériel amarana antsika azy. Hozy Jesosy ny 9:12 amin'ny Jean 10:11. Tena mahafinaritra be. Hozy Jesosy. Tsara ianao manana mentalité na berger, toe-tsaina mpiandry ondry, fa ty ny secret. Vakina aminaran'i Jesosy, za no mpiandry tsara. Tena kaikinao ao amin'ny toetra le izy. Inona le toetra? Tsara. Fahatsaram-panahy, fahatsara-toetra, fahatsaram-po. Ao amin'ny Galatiana 5:5-12 ka hatramin'ny 7:20 izy dia fanaovantsony ianarana omeny Baiboly azy. Tsara toetra, tsara fo, tsara fanahy. Voalohany enao miankina amin'Andriamanitra mampiandry tsara azy eo amin'ny fiainanao. Zay ny aingantsika aloha. Tsy mihazakazaka tsika ho tsara fanahy fa ianao aloha no miaika eo amin'ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa tsara fanahy no mitondra amin'ny fiainanao. Raha vao monomonina ianao dia tsy hitanao ilay fahatsaram-panahin'ilay mitondra anao. Averiko. Ny fitondran'Andriamanitra tsy natao ho takatry ny saina fa natao ekena fotsiny. Satria raha fantatrao fa tsara izy dia tsy mikoropaka ianao amin'izay fitondrana fa izay migadina eo, izay midona fa fifarahana io tsara eo. Zay le nitenen'i Jesosy zany hoe mpiandry tsara te hiteny izy hoe raha manaiky nareo hoentiko aza mijery ny lalana fa jereo ny farany. Ny fifarahana io tsy izay maloha tsara. Ao amin'ny fahatsaram-panahy sekrean'ilay hoe manana toe-tsaina mpiandry ondry. Voalohany, tsy afaka ho tonga mpiandry ondry tsara fanahy ohatran'i Jesosy sika raha tsy hainao aloha ny miaiky fa ny fitondran'Andriamanitra anao atreto. Teny tsara indrindra. Teneno akaikinao afaka hiara iaiky ve tsika hoe? Fa ny fitondran'Andriamanitra tsika hoe? Atreto hoe dia tsara hoe? Raha eo zany mitohana amin'ny finoantsika dia tsy afaka ho tonga mpiandry ondry tsara ohatran'i Jesosy tsika. Fa tena milaza aminao aza manany amin'ny tanin'Andriamanitra mitantana anao.
aza sina fanahinany amin'le lalany itondrana amboaro ny fonao hifankahita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra mitondra ny fiainanao fa tsy hamitaka anao zany izy tsy hamitaka anao zany hoa Jesosy ohatran'ny hoe mahay miresaka be zany eto satria efa mba niatrika eo ampiatrehana aloha ohatrany tsy zay fa rehefa mandiny teny ianao satria ela be le fiatrehana dia manomboka tonga saina hoe ary ohatran'izany ratsy fa Andriamanitra ny tsara. Misy fotoana mantsika mieritreritra hoe zahay efa tsara fa Andriamanitra mihitsy miangatra. Tsy miangatra zany Andriamanitra. Izy raha teo koa tsy manangatra efa antiny fa tsy matotoa ozy izy. Tsy any ny problème. Fantatrao sady indray no valina. Misy efa mivingivina mihitsy. Zay indray le lesonaty fa aty amiko za foana ny problème. Ambara-pivahana io dia anao foana ny problème aloha. Fa raha vao tonga saina amin'izay hoe sao dia zato koa raha ny ratsy toetra kely. Mba tsy tenenako hoe ratsy toetra be. Fa Andriamanitra ne raha mijerena Baiboly ohatrany tsara foana ne izy. Fa aiza ho aiza ary tsy mifankahita izay sy Andriamanitra fa ohatrany mahita foana hoe mizavatra tsy mety izany foana, ohatrany tsy mety hafa-po amin'ny fitondrana, fa aiza ny problème? Dia ilaza aminao fa ao anatin'ny fo ao ilay problème. Mieke ary maneke fa mpiandry tsara ny Andriamanitra mitantana ny fiainanao. Tsy miresaka hoe ho takatry ny saina daholo ny fitondrana. Déjà ny vision tsy mitovy. Tsy mitovy ny zavatra hitan'ny mpiandry ondry 1m80 sy ny zavatra hitan'ny ondry mianika kely 40 cm. Raha tsy diso a. Ka mpiandry ondry dia mahita hoe hoeto koa izy, ohatra misy vatovato fa misy rano tsara ao. Ny zavatra hitanao amin'ilay vato, andeha vato indray. Tsy hitanao ilay rano ao ambadika. Raha tsy hoe ondry mitraka ianao nefa mbola tsy nahita an'izany a. Ondry mitraka dia mandeha ohatr'izao. Tenena akaikinao matoky mpiandry ianao e. Avereny zay matoky mpiandry ianao e. Miaingeo tsika vao afaka miteny amin'izay hoe afaka hiditra koa ianao isan'ny mpiandry tsara eo amin'ny manodidina anao. Amin'izay fotoana izay tsy misaina an'ilay lalovana androany ianao fa misaina zavatra be dia be eo amin'ny rapitso. Alléluia. Jauna 10:11 amin'ny anaran'i Jesosy, zany mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Manao izay avelona ny ondriny, fa ny loratena hamonjy. Davida namono liona sibera, fa Jesosy maty niaraka tamin'ny liona sibera. Hitanao izay hoe différence ve? Davida namonjy ny ondry, dia le tonga hamono an'ilay ondry ny vonoiny Davida, maty ny liona sibera saika hamono an'ilay ondry. Fa neny Jesosy tsy izay. Neny Jesosy teo amin'ny haso-fijaliana, izy mihitsy maty niaraka tamin'ilay bera sy liona mba ho velona ny ondry, mba ho velona zasy ianao. Tsy mahay niteraka ao an'Andriamanitra. An'ilay fahatsarana. Amin'ny dika teny tsotra dia hoe misakra. Izy any tsy mahazo dikany hoe misakra. Manao sakrifisy ianao. Tsy misaina anao fa misaina an'ilay andraikitrao, misaina ny zanakao, misaina ny mpiasa ao mba fifehezanao, misaina ny rahalahinao, hitanao, misaina an'ilay zavatra nankinina fa tsy misaina ny tena. Raha vao tsy misainsaina anao ianao dia mijoro Andriamanitra misaina anao. Fa raha vao ianao misaina anao dia tsy misaina anao Andriamanitra. Maninona? Averiko. Raha vao misaina anao ianao dia tsy misaina Andriamanitra. Efa vita zany. Dia ataovy eo amin'ny planina vitanao sy ny kajy voafetra arak'izay vitany kôkô anao. Kôkô zany saina. Fa milaza aminao fa voafetra zany. Voafetra. Velao Andriamanitra andray atahana amin'ny fiainanao. Aza asiana fanahiana be ho aiza e. Velao Andriamanitra hitantana. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra no mandeha kosa. Amen. Andiny faharoa ambin'ny folo sy andiny fahatelo ambin'ny folo maran'i Jesosy mamarantsika. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandrina tompony ondry izy, vao mahita ny ambody, tonga dia mandao ny ondry ka mandosy, tonga dia miabandona amin'ny démission. Zay ilay toriteny tamin'ny Zoma, hijanona sa handeha? Handroso sa hiemotra? Tia misy valany. Ny mpikarama satria tsy mpiandrina tompony ondry izy, dia miala izy, mandeha izy, dia mandositra. Ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama, mercenaire. Vehivavy izy mercenaire, fa lehilahy izy mercenaire. Mpikarama ka tsy tandrina ny ondry. Eto Jesosy mametraka, tsy mahazo mandositra zany ianao. Inona ny andoseranao ka mampatahotra izy meo an'i Jesosy le tahotra fa hatreo ny andraikitra. Tsy mahazo mandositra raha misy fanafihana satria andraikitra io.
tsy manao toe-tsaina napikarama fa manao toe-tsaina tompony nefa tsy manana. Sady tsy avela manao toe-tsaina napikarama ianao tsy mahazo manao toe-tsaina na tompony a nefa ohatrony tompony nefa tsy anaovany tsy hitako so Jesosy isa-tsaina zany a mangatany fanamasina zay ny azo tenenina anao. Tsy tia ny tompo zany ianao manao saina pikarama miandro fotsy isaky ny farany volana ny asa tsy vita karama tokony ampitomboana ny atao ampiasany nefa manao jeu vao mandalo ny chef vao last chef dia na sanatriny zany na io olona ve dia mahazo aina ve dia hivoaka ny trano dia andehanao jeu tsy alefa hoe mijanona ao an-trano tsy haiko aloha fa ohatrany hoe mamita tena zany asa zany mahafinaritra mbanao an'izany satria ao amin'ny antom-pisina ao ianao ka le izy paster le asa mihitsy tsy mahafinaritra ne tsy ao amin'ny antom-pisina ao zany ianaoko zay fotsiny le iziko tsy mampiahaka ny ondro tandremany na ny andraikiny tsy miala andraikitra tsy manilika andraikitra tsy miabandonna manana fidélité résilience maharitra be responsabilité zay mahatonga Andriamanitra miteny hoe fanahy ny hery nomenareo fa tsy fanahy ny tahotra. 2:7 amin'le Jaona 2:10 zany mpiandry tsara fantatro ny sady fantany a verina amin'le teo ihany anisan'ny fahatsarana zany no fahafahanao mifehy ny zavatra anananao fantary tsara ny tarehan'ny ondry amanosinao izy ny bokin'ny Obolona 27:23 Jaona 10:16 manana ondry hafa zay tsy amin'ity valy ity misaina fanotarana. Alléluia. Tena hitahantsika ny tompo tahantsika ny tompo anatin'izany. Mila manana toe-tsaintsika hifanaraka amin'ny fijoroan'i Jesosy amin'ny hampiandry ondry azy. Voaresaka be dia be izy misaina, mampitombo, mikarakara, mikolokolo, mitandrina, miambina, miaro, tsy midinaka fa misaina. Hitanao, raha samy miandry ihany dia misaina ahoana reny tsy ampisasatra eo am-piandrasana reto ondry reto Fantarao naterak'izay hozy izy Abraham ohatry ny reraka ihany hitondra ny reto mitady rano nefa izay le andraikitra ahoana reny tsy ampisasatra dia eo ampisaintsaininy eo fa lasay zary ny orana rehefa mirotsaka ny orana avy any an-danitra maketo ambony tany dia lasa ny ambany tany andeha andavaka lavaka fatsakana fa misy rano ao dia rehefa misy rano amin'ny lavaka fatsakana dia tsy mivezivezy mitondra ondry fa asiana fefy dia eo an-tanàna ihany no misotro rano ny ondry sady matavy ny ondry no matavy ny mpiandry ondry tsy reraka. Manam-potoana isaintsainana ifantohana anatsarana fa mpiaza miala eo 20 km vao mahita bitro kely anankiray ny ampitsininy efa 30 km vao mahita zana bitro ray zanak'ilay anankiray taminaly après 50 km manomboka tsy mahita amin'izay zareo hoe misasatra nefa mivokatra tsy azo antoka fa mpiandry ondry mifantoka manam-potoana isaintsainana dia me mandroso mivoatra amin'ny fiainana farany ozy izy Jesosy za mpiandry tsara ao amin'ny fahatsaram-panahy no miafina le fahombiazanao aoka ianao ho tsara fanahy mitantana an'izay misy eo an-tananao zay mifintiny aoka ianao ho tsara fanahy mitandrina sy mitantana an'izay misy eo an-tananao. Tena kaikinao tsara fanahy amin'ny vadinao hoe amin'ny zanakao amin'ny ray aman-dreny amin'ny mpiara-miasa mpiara-mianatra mpiara-manompo amin'ny olona rehetra hoe tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra misaotra ray aminaran'i Jesosy menao fotoana afahana mianatra menao fotoana afahana manintsy tena ankasitrahanay ny fahamarinan'ny teny tonga manafaka hifonanay aminao fa misy fotoana mety manao saina mpiaza tsy misaina lavitra fa misaina mono fotsiny eo amina court terme sady misasatra tsisy zavatra mipetraka tsisy zavatra mitombo fa zay azo dia maty daholo fa nomenao ny toe-tsaina mpiandry ondry mba afaka hitandrina sy hikolokolo zay misy zay afaka hitantana sy hampandroso an'izay eo an-tanana tsy mijery zay tsy misy fa mikarakara an'izay efa misy eo an-tanana saotra betsaka fa nomenao androany ihany koa ny fanampim-panazavana fa ho fahatsara-panahy ny fijoroany zay toe-tsaina zay mba ho tsara fanahy zay eo ampitandremana an'izay misy eo ampitandremana an'izay nomenao anay tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto afaka hanao famindra vaovao anintsy an'izay tokony hitsina any anaty ho fafana zay fomba fijery sotom-pisainana diso
hosolona n'la fomba fijery fotom-pisainana ankasitranao mba ho tahakanao zay amin'la endrika anankiray amin'ny mampiandriondry ianao mba ho tonga mpiandriondry afaka hitantana afaka hiambina afaka nankinan-javatra zay eo amin'ny fiainanay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Teka mafitsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety anao fanatritsika dia avy hatrany dia tsofina rano io dia mirava. Ny fotoanantsika amin'ny zoma zao dia amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 tahaka n'isaky zoma ery amin'ny trampokon'olona dia ny sabotsy ankiho tonga dia amin'ny trampokon'olona maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany fotoanany fandraisana. Sekoly amin'ny herinandro ambony patsahivina antsika ny latsinainy famana olana talata fanasitrana larobia sekoly momba ny tokantrano ataovy misy farisihana foana ao anatinao aza vela ena ny etaetanao an'Andriamanitra. Misy zavatra ny ianarana foana reto tena nareo ve tsy mahatsapa an'izany arakaraka ny androsona no ahitana fa tsy mahay samy avy vele hoe arakaraka ny androsona ny ohatrany efa raiky pasteur ohatrany efa mahay zany tsy izay fa arakaraka ny androsona no hitana hoe zany koa tsy haiko hoe ary iny tsy haiko iny zay keny navoa tamin'ny 5 taona iny kely natonga le ranomasy be tamin'ny 10 taona loza izay zavatra eny natonga le zavatra tamin'ny 15 zao le 10 décision zany dia mahafinaritra be itsina le izy dia amin'izay tsy diso tsony décision raisinao dia milamina ny rapitsinao sy ny hoavinao indrindra mandrakizay amen. Ataontsika isotra ny tompo aray misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny fivoriana sy ny sekoly ray sy ny tera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ray sy ny tsodrano izay tononona amin'ny fataterahany teny fa ho tahaka an'i Jesosy ianao anahaka azy amin'ny asa ianao anao asa lehibe noho izy ianao findrindra anahaka azy amin'ny toetra ianao. Jesosy ny lohan'ny mpiandry amin'ny mampiandry tsara azy zay fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra zay toetra toe-panahy fanaovan-tsoa efa ao anatinao zay ho hainao mamoaka an'izay ara-potoana eo am-pitandremanao ny zavatra nankin'Andriamanitra aminao manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa tafiditra sy hainao ny miaina miaraka amin'izany toe-tsaina mpiandriondro zany manomboka androany eo amin'izay sahaninao sy amin'izay napetraka Andriamanitra eo an-tananao mety io mitombo io miroborobo io mahavokatra io iseho eo amin'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta mahita fa azo anankinan-javatra ianao eo manonona amin'ny anaran'i Jesosy ao manomboka andro maraina ho azo anankinan-javatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra no anankin-javatra aminao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen. Ialana tsiny tarakely ny farafatsika fa tsy maintsy zaraina hatramin'ny faran'ilay teny teo. Teny Jesosy tompoko.